Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara nan'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Faly manolotro fiarabagna sy firarentsua ho antsika jiaby zay mbola mitandrigny sy magnaraka trany ity onjapeo ny radio Faniry Maria ity naizanaiza ny toerana misy atsika. Ankasitragny amin'ny fofeny fitiavana ny fagnarantsika nireo fandaragna maro samihafa miaigna avy amin'ity onjapeo manambotra atsika olo araiky ity. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ho sakafo mpagnaintsika isaky ny alahady atsika amin'izao vanim-potoana tsotra mandavantaogno zao. Vanim-potoana omeny eglizantsika andalinana bebe kokoa ny finoana mba ahafahantsika mampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Amin'ity alahady fatelambin'ny tsotra mandavantaona taona hay ity dia omeny eglizy lohahevitra atsika dia ny hoe ny soa atao levenam-bola. Ndeha ho raisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky-teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady tsotra fatelambin'ny mandavantaona taona hay ity sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky faharoa ny mpanjaka. Indray andro i Elizea nandalo tany Sonama, ary nisy vehivavy mpanankarena anankiray tao niangavy mafy taminy isakafo, ka isaky ny nandalo izy dia nankao aminy isakafo. Ary oira vehivavy tamin'ny lahy. Indro fantatro fa olo-masin'Andriamanitra iny mpandalo eto amintsika matetika iny. Ka ndeha isika anao efitrano kely avo manolotra ny rindrina ho azy dia asiantsika farafara iray, latabatra iray, seza iray ary fanaovan-jiro iray ao ho azy mba hiatahany isaky ny tonga dia amintsika izy. Dia tonga tao Sonama i Elizea indray andro ka nipetraka tao amin'ilay efitrano avo sy nandro tao. Ary hoy Elizea, ka ino nahary no atao ho azy? Dia hoy navaliny Gehazi, zanaka no tsy ananany ary ny lahy efa antitra.
ary hoy Elizea, antsoy ary izy. Dia nantsoiny izy ka nijanona teo ambaravarana ka hoy Elizea taminy, raha afaka herin-taona amin'izao fotoana izao dia isafosafo izazalahy ianao. Izany ary nytenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masina Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina, moa tsy fantatrareo va fa isika rehetra natao batemy ho amin'ny Kristy Jesoa dia natao batemy ho amin'ny fahafatesany. Koa niaran'levina tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganina an'i Kristy ho velo tamin'ny voninahitry ny Ray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa, sady fantatsika fa rehefa nitsangako velona izy dia tsy maty intsony, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria ny fahafatesana moa dia fahafatesana indray maka ny amin'ny fahotana, fa ny fahavelomany kosa dia fahavelomana ho an'Andriamanitra. Ary oka ho toy izany koa ianareo, ka anao ny tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
masintenin tumpo aleluya maere aleluya masintenin tumpo masnye maere aleluya masintenin tumpo aleluya aleluya masintenin tumpo ombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoane izany evanjely masina nosoratany masinda matio voninahitra ho anao ry tompo. Tamin'izany andro zany i Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe izay tiany ray sy ny reniny moatra noho ny zao dia tsy mendrika ahy, ary izay tiany zanany lahy na ny zanany vavy moatra noho ny zao dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy. Zay mamonjy ny aina ny avery azy, ary zay afony aina no ny amiko kosa no avonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay nandray ny mpaminany noho n'izy mpaminany dia azo valisoan'ny mpaminany, ary zay mandray ny olo-marina noho n'izy olo-marina dia azo valisoan'ny olo-marina. Ary na iza anome rano mangatsiaka na dia eran'ny kapoaka monja aza hosotrony anankiray amin'ireo madinika indrindra ireo noho n'izy mpianatro, dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Aleluya masintenin tumpo aleluya aleluya masintenin tumpo izany ary ny teniny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina hava malala alohan'ny fandalinana miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra arosiny Eglizy amin'izao lahady sotra 17 13 amby mandavataona izao dia ankafaliana akaravona sahady no iarabanasika siraikiraiky, satria tamin'ny zoma teo isika no niara-nankalaza ny fetim-pirenensika feno 490 taona 4 amby taona ny fahaleovatenantsika. Efa matoy izay ary efa olon-dehibe ka antenaintsika fa anana n'izay famatorany sy fahendrena izay isika fandrindra moa araky ny voalaza sika anatin'ny kiondalana isika izao, ary eo am-panomanana ny fikonandoam-pirenena io, ary araky ny averimberina mila vavaka zay ny vavaka adiditsika voalohany indrindra, ary i Masindaha-Paoly nananatra an'io amin'ny taratasiny ny Timote, ary dia adiditsika ihany koa nefa ny miatrika an'izay ary mirosaka amin'izay ihany koa, satria mila sika ty firenensika ty mila avozona ny rafitra mba sy rafitra mangeza mitondra amin'ny fahafatesana fa rafitra mamelona sika ka ahitany n'olon-drehetra fivelarana amin'ny tena maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra, tsy afenina koa nefa araky ny zava-misy sy iainantsika ao anatin'ny krizy maro lafo sika no mankalaza n'izany 4 amby taonany
fiverenan'ny fahaleovatenantsika izany ka na de eo aza ireo ezaka ataon'ny mpitondra dia mbola mazavozavo ny hoavytsika ka mila n'izay vavaka zay eo sika ary matetika sika no milaza hoe mandainga sika raha milaza fa sy marary ny firenesika mandalo krizy mafy izy mafy ny manjoany maro tokoa ny very fanahy mbola velona miatrika n'izany rehetra zany maro ny manontany mbola ho afaka ihany ve sika efa fanontaniana napetrasika io tamin'ny alahady lasa teo tamin'ny namakitsika ny bokin'ny Jeremia mpaminany Jeremia mpaminany misy manko no nametraka n'io fanontaniana io nazava ny valiteny natolotra ny Jesosy amitsika aza matahotra ary de zay koa no mampiditra sika amin'izao alahady 17 mandavataona zao ary mampiditra sika bebe koa isika mikeo-ndalana etrehsika n'izao ny fiainam-pirenensika izao ka sy maintsy manamafy ny vavaka isika araky ny voalazany masinday Papa Joan Paul faharoa raha niatrika fotoana sarotra koa ny firenena Pologne zany tamin'ny taona 1980 hoy indrindra ny papa tamin'izay fotoana zay matokisa aza matahotra fa sy maintsy mandrisa Andriamanitra ary raha misy fandresena de sy maintsy mandalo amin'ny Masiny Maria zany ka izay koa ry kristianina havana isika olo-pirenena rehetra aoka atoky isika fa sy ny krizy no anana teny farany fa ny fandrosoana zay antenaisika ary matoky isika fa i Masiny Maria zay nanakinatsika an'ity Madagasikara ty mpiaro an'i Madagasikara hitondra sika amin'ny tena fandrosoana marina fa miankina be dehibe amintsika ny zay dingana zay zany hoe asika sy maintsy mila mirotsaka ary de zay ihany koa no sy maintsy ataosika eto anivon'ny diocese amin'izao synode izao ho indrindra ny papa raha ny nanohy ny resany izy ny papa Jean Paul faharoa zany hoy izy hoe ny fahavalony ny Pologne raha mipetraka sara ny fifarombonana tena izy dia andresy ahoresy zay fahavalony Pologne zay ka zay koa no averiko amintsika ihany koa amin'izao sika miatrika an'izao krizy mafy zao raha mifarimbona marina isika ary zay no antenaisika amin'izao fikonandoam-pirenena izao ary ho asika eto amin'ny archidiocese amin'izao fanaovasika ny synode fahafito fizanonana faefatra raha mifarimbona marina isika raha tena miombona marina isika dia andresy an'ireo krizy maro lafy na ara-panahy na ara-batana na ara-saina ka ametraka rafitra sy ikolokolo fahafatesana isony tahaka an'izao fa rafitra ikolokolo tontolo mpiainana ahitasika fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo ary io ny mbola veriny ny Papa François oka hoy izy hiezaka isika ametraka fifarombonana firaisan-kina amin'ny fampanjakana ny famindrapo sy fifamelan-keloka sy resy zay mamela heloka na malemy hoy izy fa manasoa ny hafa ary de zay no ilain'ity firenensika ity io indrindra ny fotokevitra amin'izao alahady 17 zao sary ihany koa ny manipoka fa ilaina ny vavaka ho an'ny vahoaka sy ny mpitondra araky ny voalaza sika teo ao amin'ny taratasy Masinda Paoly amin'ny Timote hoy indrindra Masinda Paoly ny angataiko voalohany indrindra ary dia ny anaovana fivavahana fangatahana fifonana ary fisaorana ho an'ny olona rehetra ho an'ny mpanjaka sy ho an'ny manam-pahefana rehetra mba hiainantsika ampiadanana sy fandriampahalemana ampanazanan'Andriamanitra sy famotonana tanteraka zany no sara sy ankasitrahan'Andriamanitra mpamonjy isika zay tia ny avovonzy ny olona rehetra sy ny atongavany amin'ny fahalalana ny marina fa iray monja Andriamanitra ary ray ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona de Kristy tonga olombelona zay nanolotra ny tena no avitra ny olombelona rehetra zavatra voambara tamin'ny fotoana izany ary nihitory an'izany nametranay ho mpitory sy apôstôly ary ho mpampianatra ny jentily amin'ny finoana sy ny fahamarinana milaza ny marina aho fa sy mandainga
zay ny afatry ny masindahapoly ary dia mentefa amintsika rehetra zay averimberitsika matetika tokoa ary ry kristianina havana fa ny fandaliana-pinoana no iainantsika no tanterahisika amin'izao vanim-potoana mandavataona izao ka raha mandinika ireo vaky teny voandrenesika teo sika dia manafatra sika amin'izay fandaliana-pinoana zay satria efa nandray ny fanan'Andriamanitra sika taorinan'ny Pentekoty ary mirosy lalindalina koa amin'izao fivelomansika ny batemy izao ka sara isika zany no mameno ny sazoa faharoa zany hoe ny fandaliana-pinoana nefa fantatra asika koa fa ireo sazoa enina ireo siny enina dia sy azo saraina fa mifameno tokoa mba hahatonga asika ho tena EOV missionnaire vita batemy ka iraina anorina eglizy tranon'Andriamanitra ny tranobe fehirovaka ka hahatonga asika ho tabernakla velona mamafy fiadanana afaliana fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao ry kristianina havana mba hanampy asika natanteraka izany dia misy toetra anankiray ampianarina eglizy ansika matetika isaky ny alahady hanampy asika amin'iny herinandro iny ary mandritra ny fiainantsika mba hametraka an'izay toetra nananan'i Jesosy zay mba ho toetra asika ihany koa ka hivelomansika ny mahazanak'Andriamanitra antsika satria araky ny averimberitsika matetika ary zay ny tanjona tiasika tratrarina dia ny mba hivelomansika ny finoana ary ny finoana sy tany malemy anorenam-pangady isika fa tany lonaka ampamokatra ireny fanomezam-pahasoavana atolotr'Andriamanitra amintsika reny ka ireny no entisika anorenana ny rafitra zay ahitasika ny tena fivelarana marina tokoa ry kristianina havana azosika onina sara zany ny fanaovasika n'izao synôda fahafito izao fandrindra ny fijanonana faefatra zay mampivondrona ireo fijanonana telo taloha sy misahatra isika no mamerimberina an'izay ary izay ihany koa na ny eglizy eran-tany azy dia eo am-panatanterahana ny synôda eglizy miaradia satria izay no ahafahasika ametraka rafitra ahitasika an'izay tena fivelarana marina zay ary zay koa no mbola atao amin'izao fikonandoam-pirenena izao ka izay no mila vavaka ho isika ka izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao lahady fa 3 mandavataona zao 13 mandavataona dia toetra anankiray ao am' Jesoa no asongadin'ireo vaky teny dia sy inona zany fa ny afatra ho iainasika dia oka ahay ametraka safidy sara sika ary ikasaka ny soa iombonana ary anasoa araky ny lohevitra hoe ny soa atao levenam-bora fa ny rasy atao kosa loza miantona ka izay no anetanana sika mba anana n'izay fifarombonana izay anorena sika anio rafitra ahitasika fivelarana io ka ialasika amin'izao krizy mafy izao ny zavatra sy mainsy ho alelintsika ary sy mainsy iainasika dia mikasika ny fifandraisana sy ny fahaizana mampiatrano izay no soa tanterahisika ary amboarisika sy iainasika hoy Jesosy ao amin'ny evanjely izay mandray nareo mandray ahy ary izay mandray ahy mandray izay naneraka ahy dia ny ray ny fahaizasika mifandray ary indrindra mandray nireo manodidina sika no foto-kevitra atolotry ny eglizy amintsika amin'izao alahady izao rehefa mivolagna isika fandraisana ny manodidina dia sy mijanona amin'ireo akaikisika ihany no ambaran'izay fa fandrindra amin'izao andro sarotra izao fa mivelatra bebe koa mety misy aza vony fakapanahy ateraka izao vanim-potoana sarotra izao sy zery hafa sy ny ao an-trano ihany mety misy manana toe-saina samy mandeha samy mitady sy miraraha koa aza ny manodidina atodika an'i Jesosy ary sika mba izery anokatra ny masosika bebe kokoa ka izaha ny manodidina sika ary ahay andray ny manodidina sika marina noho ny fiarovatena noho ny izao krizy izao dia sy mijery ny hafa isika ary matetika aza manilikilika mety vony fakapanahy koa hiavotana ny tena ka sy mizaha ny hafa
ary manapotika ny zavaboaly azy manilikilika ny havana ary zay no mahatonga ny obolana miova amin'izao fotoana izao aleo very sy kalakala fihavanana toy izay very sy kalakalam-bola ho ferovatena dia sy sahy mandeha mivavaka manasa ansika ny eglizy andiny tena miainga amin'ireo vakiteny telo aroso ny eglizy amin'izao lahady 13 amby izao ny vakiteny voalohany dia mitantara ny nampetranony ilay vehivavy manano tena tao Sonama any Elize mpaminany sarotra dia sarotra ny fiainana tamin'izay ary fahoriana lehibe ny nanjaka tamin'izany fotoana izany ary ilay manano tena dia efa vonina hiatrika ny fahafatesana azo lazaina fa sy miala amin'izay koa zao andro tresika zao mitovitovy amin'ny fiainantsika menakavy amin'izao fotoana sarotra izao zay zavatra niseho tany Sonama izay firy tokoa moa ny mitaraina maro ny tratry ny fahasairana tahaka n'io vehivavy manano tena io tamin'izay indrindra no napetrano any Elize izy ary Elize nilaza tamin'ilay vehivavy fa hazo fahasoavana ianao satria sy nisalasala izy napetrano any Elize mpaminany amin'ny mampaminany azy io zany ny toetra tiany eglizy ananasika mba ho alaliantsika fandrindra amin'izao herinandro vaovao izao ahay andray ny hafa ary raha mahay mandray ny vahiny ny hafa isika dia mandray ny herak'Andriamanitra tahaka ny Elize ary zay no amafisy evanjely araky ny tenin'i Jesosy hoe zay mandray ny mpaminany dia azo ny valisoan'ny mpaminany ary zay mandray olo marina dia azo valisoan'olo marina tanteraka tamin'ilay vehivavy sy ny vady aman-janany tokoa io zavatra nolazain'i Jesosy io ao amin'ny evanjely io satria izao no nataon'ny Elize mpaminany tamin'ilay manano tena ary hoy Elize ka inona no atao azy dia hoy navalingezy zanaka no sy ananany ary ny lahy efa antitra dia hoy Elize ansoe ary izy dia nansoiny izy ka nyzanona teo ambaravarana ka hoy Elize taminy raha afaka herintaona amin'izao fotoana izao dia safosafo zaza lehilahy ianao dia tanteraka tokoa izay ry kristianina havana io no mahatonga sika mamerimberina raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika ka ahitan'izay tena fivelarana matoa sy misy fivelarana eo amin'ny fiainantsika dia sy manao ny asan'Andriamanitra isika ary zay nooka ho saintsainisika tokoa amin'izao fikonandoam-pirenena izao matoa ny firenesika sy mandroso dia sy manao ny asan'Andriamanitra inona moa zany sy manao ny asan'Andriamanitra zany raha ny kolokolo sy ny lainga ary ny fitapitaka no mbola manjaka eto amintsika dia sy asan'Andriamanitra zay fa raha ohatra kosa isika samy mifanasoa ohatra ny ataon'ny Elize io mifanasoa mikasaka ny soa iombonana miaro sy manaja ny soa iombonana dia iova ny fiainasika ary izay no ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely na iza ny mirano mangasika na dia erany komonza aza hosotroiny anankiray amin'ireo madinika indrindra no izy mpianatro dia lazaiko marina aminareo fa sy ho very valisoa izy ry kristianina havana manasa sika ary i Jesosy sy kombona naovinanao vina na dia miatrika fiainana sarotra azy mba hikasaka mandrakariva ny siombonana ary indrindra anaza ny fananana iombonana ihany koa hitasika zany amin'ireo pompy amin'ireo ataosika hoe fananam-panjakana fa ny fanjakana dia isika no fanjakana ka tandremo ary sy ho very repère isika ka sy anaraka modely piraté izay sy inona fa ny vola sy ny aranofo io no manapotika asika sy hoe raha sy ny vola fa raha sanatria mandray ny toeran'Andriamanitra ny vola ary izy no lasa référence faratampony dia izay nataoko hoe modèle piraté satria piraty ny vola vokatry ny asan'ny demony aokarisika sy voafitaka fa indrindra isika eglizy kely fianakaviana aoka ny fifanasoavana ao anatin'ny fifarimbonana no ataosika filamatra sy repère ary référence ka hikasaka ny soa iombonana mandrakariva isika ary anaza ny fananana iombonana mandrakariva vokatry izay dia miombona tokoa fa sy mikombona isika ka mahita ny fivelarana ary io zany no rafitra ilaysika zany hoe katsaisika amin'izao fikonandoam-pirenena izao zay rehetra ahafahasika mikasaka n'izay soa iombonana sy ny fanazana ny
fananana ombonana izay manantena ary sika fa ho afaka metraka rafitra arak'izay voalaza asika zay na ho an'ny fikatroasika amin'ny synôda fafito na ny fikaonandoam-pirenena tanterahisika takina amintsika ary zany ry kristiana havana no ahatonga sika tokoa anana ny toe-panahy io ny toe-panahy mahay mandray olona ary mikasaka ny soiombonana sy ny fanazana ny soiombonana ka izay no mahaove missionnaire asika ka ho tabernakla velona tokoa isika izay nolazainy Jesoa ao amin'ny evanjely raha milaza izy hoe izay tian'ny rainy sy ny reniny mihoatra noho izao dia sy mendrika izay tian'ny zanany lehilahy na vehivavy mihoatra noho izao dia sy mendrika sy hoe manilikilika nyreo i Jesoa fa nitadiaviny Jesoa ary zay no ampiovany fifandraisana na amin'ny zavaboary na amintsika samitsika na amin'izy Andriamanitra raha izy Jesoa ilay any mpanelanelana araka nylazaisika nylazain'ny Masindapolo nivakisika teo tamin'ny taratasiny Timote raha izy Jesoa no ataosika eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika zany hoe amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no anatanterahsika ny zavatra rehetrarehetra ataosika dia miombina amintsika ary dia miombina amin'ireo zay ifandraisasika tiany Jesoa ary amin'io fepetra lazain'io ny ataosika mifanarahany dia azy tahaka izy manana ny toetra mandemanitra azy nataony tsinitsinina izany mba hanambarany izany fahasoavana zany amintsika dia lasa mpiarabelona amintsika izy ka nafoy ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana no ny fitiavany antsika ny fitiavana no nataony Jesoa ambony indrindra ao aminatin'ny fitiavany no sy maintsy itiavasika ny ray aman-dreny ihany koa ka izay no mahatonga asika hoe amin'ny alalany sy miaraka aminy ary aminy no anatanterahsika azy ka mety anontany teny isika hoe ahoana ary no ahatongavany zany rehefa ao amintsika tokoa isy Kristy hoy Masindapolo amin'ny vakiteny faharoa dia miara-maty amintsika amin'ny fahotana dia hiaraka isangana aminy ary ny fahotana dia sinona fa ny fanilikiliana ny fanaovana ny tsy marina ny fampanjakana ny tsirariny sy ny isiny fa ny tadiavin'ny Masindapolo ho sapasika ary raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika dia hiara isangana aminy zany hoe mametraka ny ho rafitra ahita asika ny fivelarana io na ho amin'ny tsinôda zany na amin'ny fikaonandoam-pirenena inona moa ny dikan'izay ho isika fa izy no référence voalohany indrindra sy hoe atao sinisinina ny ray aman-dreny ny havana sy ny sisa fa izy no référence izy no repère hoentisika mifandray amin'ireo zay manodidina asika ka raha izy no ataosika référence dia zay ny atao hoe mikasaka ny soa iombonana sy manaza ny fananana iombonana sy hoe natao ho an'ny pretra zany io tenin'ny Jesoa io raha masikaritra sara sika satria matetika hoe ho an'ny mpanaradian'i Jesoa ho an'ny religieuse io natao ho an'izay rehetra vonona ho kristiana satria ny teny hoe kristiana dia avy amin'ny Kristy ka io no afatry ny zao alahady fahatelo amby folo zao araky ny fitsapasika dia sy araky ny lozikin'izao tontolo zao io fampianarana io fa ny lozikin'ny Kristy kosa dia izay ametraka azy eo anivon'ny fiainansika izay ka inona moa ny dikan'izay sy maintsy misy ny fahafoizana ary sy maintsy misy ny fahavononana anompo raha sisy ny fahafoizana dia dikan'izay manangona ho an'ny tenanao ianao dia izay ny lozikan'izao tontolo zao fa raha misy ny fahafoizana dia tahaka an' Jesoa araky naverisika teo lay nilazain'ny Masindapolo amin'ny Filipiana izy manana ny toetra maha-olombelona azy nefa nataony tsinotsinona ary zay fahafoizana zay no manosika an' Jesoa ho mpanompo ary zay ihany koa no mahatonga asika ho mpanompo raha tenenina ny dikany hoe ministra dia ireo mpanompo rehefa isika miteny hoe ministra ranona mpanompo ny dikany hoe ministra ary zay ny lalana mitondra amin'ny fifarombonana ary ahafahasika mikasaka mandrakarevany soiombonana ary mametraka ny fanazana ny fananana ombonana ka izay ny hoe antenaisika ary ho toe-panahy manentana asika amin'izao fanatanterahsika ny fikaonandoam-pirenena zao ka ahafahasika mametraka rafitra ahitasika ny fivelarana ny maha olona sy ny olona manontolo
ry kristianina havana averimberisika matetika ireo tenyreo mba hahatonga sainasika tandremo anefa fa raha tiasika ho eglizy olona ho tempolin'andriamanitra isika dia oka sy ho eglizy mandray fosiny na olo-pirenena fosiny zany hoe consommateur fa sy mainsy mahafoy koa isika zay mahatonga asika hoe mpanompo eglizy vavolombelona eglizy martyry ary zay ny faratampony amin'ny fizorono vavolombelona ka sy consommateur asika amin'izay fa zary acteur ary zay no andrasana amin'sika avy amin'izao synode izao avy amin'izao fikonandoam-pirenena izao ka hatonga asika ho tena olona acteur marina amin'ny fanorenana vaovao zay ty isika atao ry kristianina havana zany rehetra zany no azo fitinina amin'ny lohevitra rosiny eglizy amintsika amin'izao lahady 13 amby izao ny soa atao levenam-bola fa ny raso atao kosa loza miantona ka izay mandray anareo i Jesoa mandray ahy ary zay mandray ahy mandray an'izay maneraka ahy koa zary fahasoavana na direo hoe ahitasika problème sy fahaseranana satria raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotany sika dia arabelona amino masindaim-polo ry masiny Maria reno ampio ary zahay zanakao ho vonina foy tahaka anao ary ho tena mpanompo tahaka anao tokoa ka hitondra ny Jesoa eo anivon'izao tontolo izao zay very fanahy mbola velona ankehitriny sy manana repère isony masinday Joseph ampianaro ary zahay ahay anompo tahaka anao ka hatarika ny olona anatona ny Jesoa aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.